afa-tsy marika ravalomanana ho an'ny bekotro marolatra sy ny malagasy mila miray iny isika tsy ho verimaina ny tolom-panavotana dimy amby fitopolo taona tao aorian'ny tolom-panafahana aiza ho aiza i Madagasikara fahatsiarovana 9 martsa 2024 maro na noho ny asa andavanandrony na tsy fiasana aza dia mbola falaitran'ny tenako mifankahita aminao anatin'ny fotoanan'ny fampalalambavany MBS amin'ny takariva ny talata fa 20 martsa ny taona 2024 ity manolotra ny arabary tompo kilasy tompo vavy manasanao anaraka ny fotoanan'ny vavahatra amin'ny farany araka izany dia iompana tanteraka makasika ny fanamariana ny 20 martsa ny taona 1770 ny fampalalambavaotsika amin'ity androany ity feno 570 taona katroka androany tokoa mantsy ny fahatsiarovana ny malagasy mpiray tandrazana amintsika namony ainy ka mboty tsy fidiny very fianakaviana sy olona akaiky noho ny tolom-panavotana ho fitiava-tandrazana tamin'ny taona 1770 nisy indrindra ny afatra manokana taon'ny filomarika ravalomanana ho an'ny bekotro marolatra ary indrindra ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo tany Moramanga ny sabotsy lasa teo tamin'ny fameloma maso ny antokotiko Madagasikara tany an-toerana no sady ihany koa fahatsiarovana manokana ny daty ny 20 martsa 1770 arahoary mahakasika izay meraba manokana andreo le ray aman-dreny mbola velona reo le atao hoe bekotro marolatra akanga sisa nanamborana akanga isy akanga maro be tany dia reo sisa nanamborana reo sisa tavela dia mirahasoanareo izahay zanaka teorina zany mba ho salama tsara nareo fankahiteatsika hatramin'izay tsy tapaka mihitsy nankalazan'izy io dia zao rehefa mankalazana io zavatra roa ihany leo an-tsaina nisy olona lahery fo ty tamin'ity firenena ty mijoratra amin'ny farany say namony ainy dia faharoa isika taranaka ty tsy andrara kilomendoa tsika fahaloaraka sy azo atao dia inona nataontsika ijery le nambanao reo tsy nahazo fahafahantsika raha tsy niady reo tena nendreo tsy hoe situna fotsiny fa tena niady namony ainy fa isika isitona le namantsika anatin'ny fantrana niady ny tena ady divatsika inge zao dia mifantrany tsy hanafika ty atsika ntsony ny frantsay akory reny efa lasa any reny fa ady amin'ny fantrana ray zao le diva la ady hafa ndraiky ty tsy maintsy mirahinitsika tsy nandalo fotsiny ny daty ny hoany androany fa natsiaro ireo maty noho ny tolom-panafana ny 20 martsa 1770 ny RMDM sy ny team ho an'ny androany raha ny zava-misy ankehitriny no jerena dia verimomoka ny tolona natao tamin'izany fotoana izany ho ny avy eo anivo ny RMDM Asinandria Malala sy Tokra Marolahy verimaina ny rahalatsaka sy ny ainana foy tamin'ny 20 martsa 1770 raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao jerena hoy ny RMDM tsy mifanaraka tamin'ny maty-matesandreo malagasy sy ny tolona tamin'izany fotoana izany matsy ny zava-misy amin'izao fotoana izao ho iatrany teo anivony RMDM raha nanatitra voninkazo ho fahatsiarovana ireo mahery fony ny firenena tetsy Ambohijatovo izy ireo androany atoandro raha izao zavatra misy zao tsy izao ny tadaviny vao ny ray aman-drentsika nytolo fa hoe gasy sambatra gasy ho irihery amin'ity tany ty ho anazy ny fananana ho anazy nefa revo ny volamenasika milasa any ivelany tsy fanirian'ireo olon-tolon'ireo zao fa ho an'ny Madagasikara ny fananany ho an'ny Madagasikara ny vokany ho an'ny Madagasikara ny fahasambarana aina mbola ho mafy noho izao ny zava-misy eto Madagasikara noho ny krizy ara-politika na mialoha na aoriany ny fifidianana dia efa hita manangasangasahady ny krizy ara-politika mivaivay ho avy eto Madagasikara noho ny firafitry ny CENI sy ny HCC amin'ny endriny vaovao ka izay misy ny tadavanay le fikonandoha pirenena mba hafana hiady hevitra anohy le tolona nataony ny ray aman-drentsika tamin'ny 29 marsa inona ny tena tadavin'ireo ray aman-drentsika reo ny tolona tamin'izany 29 marsa 47 zany zay ny ilana ny fikonandoha mba hiady hevitra agnarena ty firenena ty fa sany mpitondra ty firenena ty fa any vahoaka malagasy tompona andraikitra daholo ny malagasy matoa ny alohavana fanimpom-pivavahana moa ny fahatsiarovana ireo mahery fony ny firenena ireo raha ho an'ny RMDM manokana
isan'ny nankalaza ny 20 marsa ihany koa ny komina Ambotry Manjaka satria dia nanana ny mahery fony ny tanàna Ambotry Manjaka. Nisy araka izany ny fametrahana voninkazo tamina toerana telo teny an-toerana ny maraina teo izay notariny be ny tanàna voafidy teny an-toerana. Avitra Solondraibe sy Manora Andriamalala. Andro iray tsy azo adonona ny androny 20 martsa indrindra ho an'ireo toerana izay nahitana ireo tolom-pahafahana. Maro ankehitriny no ahitana ireo tsangam-bato ahitana ny anarin'ireo mahery fony firenena isaky ny faritra. Isan'izany ny etsy Ambotry Manjaka izay nankalaza ny andro androany ihany koa. Tsy azo adonona anatin'ny tantara eto Madagasikara mantsy fa manana olomanga sy tia tandrazana tamin'izany ny zanaka Ambotry Manjaka ny zanaky ny teraky ny efatra eny. Ao anatin'ny fankalazana androany koa zany fahatsiarovana andro koa dia manana koa zay ireo mahery fo tia tandrazana tetanivy komina Ambotry Manjaka. Milalay tahaka ny fahasahiana sy ny zava-bitan'ireo ray aman-dreny be tany aloana andritra ny tolona raha tiana ny isian'ny fampandrosoana. Manana an'ireo ray aman-dreny mila alay tahaka amin'ny fitiava-tandrazana sy ny resaka fampandrosoana ny tanànareo zay dia manametraka ny fihezam-boninkazo zay dia natonga fotsiny mba nahatsiaro azy sy mba nilaza amin'ny vahoaka ny Ambotry Manjaka hoe raha tiantsika handroso ny tanàna sy ny vohatra misy antsika andeha mba hanahaka mba hanana izay toe-tsaina. Ny tapany maraina moa nanatanterahana izany fankalazana izany teny an-toerana ary nitohitoy ny andavanandro ny fiainan'ny mponina nanomboka ny folakandro. 17 taona androany tokoa araka izany ny fanamariana ny tolom-panafana ny 20 martsa 17 sy 700 andeha ho tsy ahivona ato anatiny ity fanadihadiny ity ary ny tantara. Inona ny nanamarika ity daty ity? 17 taona aty aoriana aiza ho aiza i Madagasikara. Sary ny Mathieu Princy, rindran-tsary ny Ange Rakotomalala. 17 martsa 17 sy 700 17 martsa 20 sy 20. 17 taona ny tolom-panafana ho an'ny fahaleovantena ny Madagasikara. Raha efa nisy hatrany ny tolom-panafana hatramin'ny nahazana tany Frantsay ny Madagasikara ny 9 aogositra 1970 sy 700 dia niavaka tamin'ny tolom-panafana ninseho ny 17 martsa 17 sy 700. Nisy ny fiomanana mialohan'ny fanafiana. Toby miaramila Frantsay ary tany nalainy voanjo no notafian'ny mahery fo malagasy tamin'izany. Sabotsy 17 martsa 17 sy 700 nipoaka ny dabataba tamina toerana maro teto Madagasikara toy ny tao Moramanga. Inona marina ary ny zavan-tranga? Ny 29 mars 1947 dia raha anankiray ihany tranga anankiray tao anatin'ny zavatra tranga be dia be mikasika ny tolon'ny malagasy azona ny fahafahana. Io efa nanombonomboka tany amin'ny VVS ohatra zany fantatritsika daholo. Efa miresaka tsika dia mahafantatra ny hoe Sadia Vaibe, Caporal Kotavy, mahafantatra ny Ralaimongo, Jean Ralaimongo. Fa ny tena nahasamy hafa azy tamin'ity dia zavatra anankiroa. Anankitelo eo. Voalohany dia hoe fampiasana fiediana iady ho amin'ny fahafahana. Zay anisan'ny zavatra tena hoe mahasamy hafa azy. Ary ny akamaroan'ireo olona nitolona tamin'izany tsy ilay hoe tanàna kely evin'ny razany fotsiny takiny tony tamin'ny andro Menalamba fa i Madagasikara iray manontolo. Misy any aloha ny tahaka hoe ny fahafahan'ny faritra misy azy fa amin'ny akapobeany izay ilay izy. Malagasy maro no namony ainy nandritra ny tolona sy taorian'ny tolona. Ny amafy mantsy ny tsindry nataon'ny Frantsay taorian'ny andro ny 20 martsa. Nanafatra miaramila Senegal manodidina 7 sy 1 alina ny Frantsay ny fiantombohan'ny taona 17 sy 700. Voatery nitsoaka tany an-tsaraka izany ny ankamaroany malagasy. Somary manahirana kely zay valiteny zay satria somary misy zavatra be dia be mifaofao anatiny io. Nisy moa tamin'ny andron'ny Repoblika faharoa dia napetraka tsara ary nampianarina ary mbola ampianarina ny ampianarana hoe teo amin'ny 6 alina ka hatramin'ny 1 hetsy ny maty. Fa ny mpanao tantara taty aoriana zany nanao fikarohana. Mijery marina ny hoe firy ny tena olona voakasika iny ary namony ainy. Io ny zavatra tiako hamarinina fotsiny ny tena hoe maty anady satria nisy ny tena hoe misy maramila zany faninana niady tamina maramila ataontsika hoe maramila zany reo tia tanindrazana iny vitsy ihany ny tena hoe maty tena anady mivantana fa ilay olona nandositra tany anala ny tena be dia be maty satria hoe tsisy tsony ny sakafo manahirana, tsisy ny rano, ny moka sy ny karazany. Dia rehefa tena jerevana izy io eo amin'ny tarehimarika hitan'ny fikarohana zany eo amin'ny 1 alina sy 3 arivo eo hatrany amin'ny 2 alina sy 5 arivo. 17 taona aty aoriana
nodiventiny ve ny raronatsakaina ho an'ny malagasy mahery fo ny ady sy maty ho an'ny fahafahana tamin'izany. Saingy raha jerevana ny zava-misy eto amin'ny firenena dia ohatrany hoe somary mahakivy ihany ny tolona ny olona tany aloha nefa ny firenena mbola latsaka ao anaty akaterena ihany. Raha ny tantara nge tsy hiaka fotsiny ny fahaleovan-tena ny toloman'ireo ray aman-dreny be tamin'ny 47 raha laina fotsiny ny fahaleovan-tena dia azonao ny fahaleovan-tena dia manao inona ianao zany fa rehefa azonao ny fahaleovan-tena dia mampandroso ny firenena ianao mitondra ny vahoaka sy ny firenena anatin'ny fampandrosona ianao fa saingy tsy izay ny zava-misy ankehitriny ny ova tanteraka mihitsy raha lay grande ligne nety zareo tamin'ny 47 zany dia par rapport au misy antsika izao dia tena mifanalavitra hatrany amin'ny 180 degré any hoany. Raha tamin'ny olona sendranay vitsy sisany nahafantatra ny daty ny 20 martsa 1700 sy 700. Ny fahafantarako amin'ny vanim-potoana ny martsa aloha dia ny resaka tolona ny MDM AMDRAM izay ny tena fahafantarako anao. Tena efa marsa fety ny fahaleovan-tena. Fety ny fahaleovan-tena ve? 26 juin fahaleovan-tena. 26 juin mantsy. Marsa fety vehivavy. Ino izy ity fahatsiarovana an'ireo mahery fo maty tamin'izao fotoana izany. Tamin'ireo fiana fahafantaranao azy? 29 mars 1947. Dia loatra le anina dia misangody amin'izay loatra. Anisan'ny nanome lanja ny fanamariana ity daty ity ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana sy ny antoko Tim ary ny RMDM izay tariny. Tsy tokony atao ambanin-javatra ho izy ny tolona nataon'ny mahery fo tamin'izany. Ny any antoko Tim raha teo efa nomariana ny sabotsy 20 martsa teo tany Moramanga ny fahatsiarovana ity daty ity. Miparitaka amina distrika Valambe-Fapolo amin'izao ny Bekotro Marolatra eto Madagasikara. 570 ny mbola velona ka ny 900 amin'ireo dia any Moramanga avokoa. Any Manakara sy Vatomandry kosa ny 500. Tsy hita nanatrika ny fankalazana fanomezam-boninahitra ny tsangam-baton'ny mahery fo tany Moramanga ny filohan'ny Rajoelina. Isakitsana tanteraka ny fototra ny Joron tena fitiavan-tanindrazana manoloana izany. Fanadihadiany avitra solondraibe sy Manorandre Malala. Rano mazatra dia tonga manome haja ireo mponina sy manome voninahitra manatitra voninkazo ao Moramanga avokoa ireo filoham-pirenena ny Fandimby. Endrika iray nehoana ny fanajana ireo mahery fo ny firenena ny ady ho antolo-pahafana ny fanatrehana io fankalazana io. Tsy tazana nanatrika izany tokoa mantsy ny filoha Andry Rajoelina fa ny praiminisitra sy ny Saigo ny tazana tany an-toerana. Anton'izany ny fahatahorana ny vahoaka izay saika ilanja sora-baventy manoloana ireo fampanantenana maro izay tsy nisy fahavitany tany an-toerana, fa indrindra ihany koa ny fahatahorany tsy ahazo olona mihoatra ireo vahoaka maro be sesilany nandritry ny fandalovan'ny filoha Marika Ravalomanana tany an-toerana ny sabotsy lasa teo. Ka nitarainan'ireo mponina fa tsy misy vahaolana afa-tsy ny fiverenan'ny filoha Marika Ravalomanana sisa no afaka hanarenana ny firenena indray. Hoe be dia be ny fitarainan'ny vahoaka taty Moramanga teo moa resaka tosika fameno aty raha zareo samy zareo ny karakaran'izy. Dia hoe efa vola zany ilay tsy nahazo anao banderolina fitakiana. Dia faharoa manaraka an'izay misy ny ole fodrafitrasa ilay nataon'ny fanjakana kianja manara-PNP sy tarindreo tsy vita nandrisan'ny taona maro. Ny asa vaventy teto tsy zavatra ny kabarin'ny député sy ny gouverneur dia amboarina fankatoana foana lalangara io Moramanga io. Lalangara io amin'ny lalangara iray karantsatara tsisika zao miteny zao mbola tsisy fanamboarana. Lalana mampitony ny Suibenala Moramanga ray distrika roa reo mbola tsisy fanamboarana jusqu'à hatramin'izao. Dia fahatelo manaraka an'izay ny tena tena zava-dehibe dia président Ravalomanana ny tonga teto tamin'ny sabotsy izay nazaka vahoaka be dia be dia nitaraina amin'ny vahoaka hoe président vonjay izay vahoaka ny Moramanga fa satria fitondram-panjakana tsy mijery sosialim-bahoaka, fitondram-panjakana tsy mijery sécurité teto tampon-tanàna Moramanga sy tany anatin'ny commune roa-roapolo mandrafitra distrika Moramanga. Io zany efa tena diso fanantenana zay président, tena diso fanantenana amin'izao fitondram-panjakana zao fa tena amin'ny 2023 fa président nanaoazo akaiky mihitsy amin'ny fampandaniana ny vatonay hanerenana anay amin'ny fitondrana satria nao rirany no afaka anavitra n'ity firenena ity. Tsy misy haja ny eo anatrehan'ny filoham-pirenena ankehitriny intsony ireo niady ho an'ny firenena. Izy izay manao ambety teny hoe tia tanindrazana kanefa ny fototra ny angian'ny fitiava-tanindrazana mihitsy no hitsakitsahiny. Dia raha ny tena tokony izy
ny filoham-pirenena mandeha angidin'izay atzay tamin'izay zany tsy maintsy nisy filoham-pirenena foana tonga teto Moramanga ary efa nalaza tampotampoka zany fovana programa io raha fahelona ny resaka nandeha raha ny fandraisana an'izay zavatra zany dia tsy famezana azy amboninahitra ho an'izay be koto fisatavela zay niadina nafaka ny firenena malagasy teo ambany vahony mpanjanatany vahiny. Taratra izao fakolaka ambava sy fambaboana fomba hoaka fotsiny ihany ny filazana fa tia tandrazana ireo mpitondra ankehitriny sy ny ekipany. Raha ny zava-dehibe ho an'ny firenena toy izao ny tsy omena lanja akory ho aizany tandrazana. Niavaka kely ihany koa ny fandarana miara-manonja ho an'ny androany ny ompana betsaka tamin'ny fankalazana ny andro ny 20 martsa, andro izay nahatsiarovana ny mahery fo ny firenena nandritra ny fanjanahantany ka nanasana vahiny iray nitondra fampahafantarana ny tantara tena nisy. Zavandre Mahefa sy Tahiry Aina. Ankoatra ny fanazavana sy ny famelabelarana ny tantara tena nisy tamin'ny andron'ny fanjanahantany sy ny andron'ny 20 martsa 1779, nitondra ny fomba fijeriny momba ny fiainam-pirenena ankehitriny ihany koa ity mpahi-tantara no sady taranaka Panamasy MDRM ity. Nambarany fa tokony hanova famindra ny malagasy aka tsy tokony ho zanahy ny vahiny ankolaka amin'ny fomba ratsy ny tsony fa indrindra ireo tafika sy ny mpitandro filaminana malagasy izay andraikina ny firenena. Fitondrana fanjakana indrindrindrindra ny tafika. Io mbola mitoetra amin'izao hoe resaka mampianareo rahalahy amin'ny tafika sy ny polisy ahako ao kare le fiainanana ho an'ny tandrazana ny tsy nataotao foana fa mbola mandaitra ao aminareo politika angialeny zarazarao anjakana tsy mety zany fa mitindra aminareo zany hoe elao le akanjo ratsy napetraka galeny fikanjona tsara akanjo malagasy tsara amin'ny mamiaramila sy mampitandro filaminareo iakanjona petraha ho isan'ny tandroka hoaro vozona fa tsy sanatria tandroka manapaka vozona satria zay le zavatra mitranga hita zao tsy maintsy nyteneny zany raha lahisana satria malahelo ny tena mahita fampitehana amin'ny ao anatinareo mpitandro filaminana tany ambavoatra amin'ny tsy fandriam-pahalemana tena manjaka. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fanarenana amin'ny indray ny firenena ny fikaonando nasionaly izay takin'ny mpanohitra sy ny mpanao politika amin'izao ho hiatrany ity mpahay tantara ity. Io zay na fikaonandeo io zay na tena fanekena vonona tokoa ny olona rehetra na zanakiza na vaiza na inona ikaondo malagasy tsika andao iresaka dia ahona marinarina anaovantsika ity Madagasikara ty ipanjinana ny lerapitso raha nisy an'izao tany aloha zao dia ahoana anaovana azy nisy tamin'ny 91 nisy tamin'ny 2001 nisy tamin'ny 71 nisy 72 nisy fifidianana tsisy alatra ny aprisihako siriko dia tena mba fomba fijery vaovao amin'ny taranaka malagasy vaovao ny alan'ny fankalana sy ny likiliky fiarahamonina tsy andairan'ny drokodrokom-bazaha rehetra ity fa hoe ty Madagasikara za malagasy petraka eto nytongotra zao fa raha mipetraka izay mandeha fa raha voatsy izay rajakom-bazaha tsika. Feno 17 taona katroka androany ihany koa ny 20 martsa 2024 ny namindrana ny taolam-balon'ny Jean Halaimongo eny amin'ny fasan'ny mahery fo eny avaratra Mbohitsaina. Raha tsy aivina natao tamin'io andro ihany koa ny nitokanana ny mausolée araka ny fanapahan-kevitry ny fitondrana foibe. I Jean Halaimongo izay teraka tany Isandra taloha kely ny fiafarany taonjato fa 20 ary nandany fahazazany tany Menabe. Nanovo fahalalana tao amin'ny sekoly Hanjavola Fianaran-tsoa izy taloha ny nandehanany tany Frantsa. Ny solitena iady Antsitrapo nandritra ny ady lehibe voalohany tamin'ny taona 4 sy 700 hatramin'ny taona 20 sy 700. Tao anatin'izany dia nanompo fianarana izy ka nianatra ny resaka fanaovan-gazety frantsay. Nisehatra teo amin'ny tontolo io izy rehefa niverina tandrazana ka anisan'ny gazety natsangany tamin'izany ny gazety L'Opinion de Diego Suarez. Anisan'ireo nanohitra ny fanjakazakany mpanjana tany frantsay Jean Halaimongo ary namoaka gazety ny fitaky ny mpiasa sy ny tantsaha malagasy. Antony nampidira ny fanjakana frantsay amponja azy. Nitovy tamin'ny isan'andro ihany kosa ny andavanandro ny mpivarotra ho an'ny androany na dia voatokana ho andro tsy fiasana azy. Tsy maintsy mitady vola ny fahasahiranana efa mamely hoy ny nambaran'izy ireo tamin'ny andro miaratiny sy Mathieu Prince. Naresaka ny tety an-tsena
maro ireo mpivarotra nanoho ny asany amin'ny andavanandro na voatokana ho andro tsy fiasana aza ny androany tsy maintsy mitady satria miaina amin'izay hoanina androany dia davina androany ankamaroany olona tsy ao anatin'ny sehatra sampanjakana raha teo ihany koa ny varotra madinika tsy nasakana ny ankamaroany izy ireo mitady izay ao arapaka atao sakafo soenty miatrika ny lasany ampitso indray misy mihitsy azy ireo avy lavitra ka mahafohy fotoana kely tokony hakanaina ny tokantrano hitetiavana vola raha malala raha toy ny fahasahiranana lalina mianjady amin'ny malagasy ankehitriny izay tsy ahitamba olana mihitsy ka ny tsirairay sisa no manao izay anavotany tenany teren'le fahasarotan'ny fiainana dia tsy maintsy mandeha mivoaka mivarotra ihany mitady vola fiainana efa sarotra tsy maintsy mivoaka mitady vola izy eny ny anandroany tavina androany no anina rapisy tavina rapisy dia tsy maintsy mandeha no ny fety no tsy adiny fa fety fetandraha eny tadidy foana iny fa be an'le fahasarotan'ny fiainana dia tsy maintsy mandeha mivoaka any no zany mitady raha ny tokony izy tokony akany an-tokantrano no tena marina io makany mamatoratorona io mahanina fa teren'le fiainana sara dia tsy maintsy mandeha mivoaka ihany tsy zany raha hoe malafy hoe vaky loatra dia mbo efa misy raisina kely zay misy nahoanina misy atao vatsy kely ka zay efa zatra miasa foana na fety na tsy fety paharivo ny andro mihitsy satria le tsy fananana raha vao mijanona dia tsy misy vola tsy dia misy tsena mihitsy zany androany le androany andro tsy fiasana dia tsisy tsena mihitsy fa ny anay varotra ny fitediavanay fa zay tsy mpiasa birao fa ny tokony hoe tsy miasa zany ny mpiasa birao ny tokony tsy miasa fa mivarotra foana satria ny lafiny androany ho atao dépense rapitsy dia tsy maintsy mitady indray izy hohanina rafaka pitsy tena lavaka be tena enjana raha tsy mivarotra androany tena tsy dia misy olona ohatrany hoe tsy dia raha ny tena marina zany tokony hoe mba handeha ny tsena nefa le izy tsy fiasana dia alohan'olona makamakaina any an-trano maro ireo nanapa-kevitra ny hijanao ny tokantrano androany tsy vitsy ihany koa ireo namonjy toeram-pilalovana sy fialamboly samihafa miara-mifaly amin'ny fianakaviana zaraza misy fotoana iray akana aina sy hialana sasatra hialana amin'ny rotoroto andavanandro iray volana mahery aty aoriana mbola tsy niverina an-tsekoly ny mpianatra ao amin'ny EPP Andranomandry commune Masomeloka distrikany Manoro noho ny tsy fisiany trano fianarana izay potika vokatry ny fandalovany ilay Rivodoza Batsiray tamin'ny volana febroary lasa teo mitaraina manoloana ny zava-misy ny ray aman-dreny mpianatra izay manamafy ny mety sy ny taona fotsy amin'ny ity taom-pianarana ity manao antsoava amin'ny tompona andraikitra isan-tsokajiny izy ireo mba hijery akaiky ny zava-misy sy ny hoavin'ny zaza malagasy any an-toerana miaina anaty loto sy aretina kosa ny mponetsy anosipatrana andrefana amin'izao fotoana izao manoloana indrindra ny fivangongon'ny fako eny an-toerana tsy misy fifampierana tsy voazy intsony ny zon'olombelona hoy izy ireo takiny mponina araka izany analana ny fako fitandrona ny aina sy ny fahasalamana ando miaratina avitra solondraibe sy Mathieu Prince tsy lavitra fa eto andrenivohitra ety anosipatrana andrefana ihany no misy ity fako be ity amorina arabe ary tsy miala di metatra ny tranon'olona akory nampandalo azy eto dia mahita faisana mihitsy amin'ny fofona sy loto isan-karazany mangony fotsiny fahoriana iainan'ireo mponina ety amin'ny manodidina izay zaza isan-kizy avokoa ny ankamaroany mifanesy marary avokoa eto na olon-dehibe na zaza vokatry ny fofona maimbo ny lalitra sy ny voalavo toa efa lasa mpiarabelona amin'izy ireo mihitsy tsy misy fampilazana na fampahafantarana natao azy ireo fa avy dia fako ny taterina natao kasatrandio zany mipetraka teto mbola tsy misy ohatr' zao ary hoaiza moa zay za zao mikoaka sady voan'ny sery amin'ity zavatra ity ataoko fa tsy rary mihitsy ny dobonay rehetrarehetra maty daholo ny trondro tsisy ninina azo atao tsony commune zany no tena manao an'io dia izy tsy mery zany fa tonga dia nariny teo le izy dia saitsainao zany tompoko fa fahorinana ny entina ety na kely na lehibe zany marary daholo dia manevikevika be mihitsy ny fofony io fa tena tsy mety mihitsy ny ataon'io zareo zay zao ny atsaika taminah vao nitsindrina 3 andro zao tena le rivotra iainana aloha zany tena tsy mety mihitsy fa tena ohatra miainana anaty WC zay mipetraka eto e tena tsisy fifanajana mihitsy ny aloha lalitra moa ohatra any tsy lazaina tsony amin'io vola nefa efa zay fiveloma zay efa tapaka amin'ny fivelomanay ny vaniny efa malany firy isan'andro ianao antifirana le lalitra ohatra any mivoalavo be da be dia zao zany zay ponina eto zay nefa tsy afaka anao fa eto no nenanay hatramin'izay dia tsy afaka makaiza fa zao no anaovany anay to na mihinam-bary zay dia mipetaka ny lalitra ny fofona moa dia tsy lazaina manodidina ny 200 ireo olona mipetraka ety amin'ny manodidina
asaika mivelona amin'ny fanaovana zezika sy brika ary varotra mandinika anakamaroan'izy ireo potika sy mba vokatra ity fakty avokoa anefa izany ka novan'izy ireo antso avo ny amindran zany amin'ny toeran-kafa nenay fivarotana zezika eo dia io tsena kely io io fivarotana isanandro sanandro zany eo tsy mandeha tsony zao io tsena io amin'izao satria le fofona izy ary ninakany eo amin'ny tsena io amin'izao satria maimbo n'olona ary mizakazaka mandeha eo an'io dia eo amin'ny fivarotana brika asory izany nataondry zareo dia nafindranay eto dia vao maisa tsy mandeha zezika amin'izao zay asa zay hohanina nefa fipenana dangana be izy fitarana mihitsy kray andeha ary zany zao hoe hitarainy zay izy ary ande afaka ny henonay raha eny ny fokotany hoe tsy heno mihitsy satria nareo vitsikely hoe dia ahonganany hoe andeha banan'olona narofako topoko hoe tena mba mety faktura mba asorony eto aminay satria tena mijaly zahay eto ny corona moa zany hoe corona no tenentsika dia tena efa eto aminay ngambana izy amin'izao satria io ny loto izany dia matahoatsanay zany zahay eto poniny eto topoka ka manangatahanay amin'ireo mpitondra fanjakana sy ny any ambony mba aloha mba asorony eto fako be io vokatry ny tsy fahaiza mitantana avokoa no anton'izao rehetra izao ka ny vahoaka no atao sorony eny Andrialanitra no fanariana fako an'Antananarivo hatramin'izay tamin'ny fotoana nabe ny tanàna ny filoha ankehitriny ny baribary ny tsy fahaiza mitantana ka natao tetỳ Anosipatra anjandry niverina tamin'ny laony rehefa tonga teo amin'ny fitantanana ny kominy ny lalao Ravalomanana ary izao miverina izao indray ny Kaboraraka tsy misy ve ny vola amin'ny kominy Antananarivo renivohitra hiatrehana ity fako mizavovona eraky ny tanàna ity manaprofo ny tsy fahavononana hitantana izany eo amin'ny vavaon'ny tranga amin'ny fiarahamonina dia atairana ny an'ny olona nandalo teo eny amoron-dranomasiny Mahajanga androany maraina raha nahita tapaka tongotra tao ambany vato araky ny loharanom-baovao dia tongotra vehivavy marary ny homamiadana tao amin'ny hôpitaly tany an-toerana io tongotra io ary natsipy teny amoron-dranomasina noho ny fianakaviana fady mandevim-belona ny voalaza fa antony nanaovan'izy ireo izao fiasika izao araky ny voalaza hatrany eo amin'izay vavao tapatapan'izay hatrany dia ho tanterahina amin'ny faharoa sy fahatelo ny volana jolay ho avy izao ny fifaninanana idirana ho mpianatra polisy sokazy agent inspecteur officiel commissaire dingana voalohany efa misokatra noho izany ny fisoratana anarana ho an'izay liana amin'izany izay farana amin'ny faraiky amin'ny telopolo ny volana may ho avy izao ho an'Antananarivo renivohitra dia ao amin'ny service central de recrutement eny Anosy no anatanterahina izay fisoratana anarana izay eny amin'ny direction régionale de la sécurité publique kosa no anaovana izany ho an'ny faritra ivelany Antananarivo eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray no amaranantsika ny vaovao dia todo sy fahasalamana indraika nahitra hôpitaly Omaly alatsinainy ariva ny filohampirenena brésiliana Jair Bolsonaro mbola vokatry ny tsatokanto sy ny antefa teo amin'ny kibony tamin'ny taona 2024 hatrany ity nitarika ny tsy fahasalamana ity ny andindinin'izay tateriny Mialy Raronombana sy Andrakot Malala saika isan-taona no tody sy fahasalamana sy miditra hôpitaly vokatry ny fanafiana sy ny tsatokantsy ny antefa teo amin'ny faritry ny kibony sy ny tsinainy izay nisy nandritra ny fampelezakevitra tamin'ny fividianana filohampirenena tamin'ny taona 2024 tany Brésil ny filohampirenena brésiliana Jair Bolsonaro izay mananika ny 17 taona ny amin'izao fotoana izao nietsika indray izany taketra nateraky ny herisetra nahazo azy izany Omaly ariva ka niafara tamin'ny fampidirana hôpitaly azy tao amin'ny hôpitaly miaramila ny Brasilia nanovana fizaham-pahasalamana isan-karazany avy hatrany ity filohampirenena ity fandamy vao tonga tao an-toerana mbola miteraka olana ara-pahasalamana ho an'ny iraiko hatrany fikasana ambono azy saingy tsy haharesiny tsara na oviana ny ratsy hoy ny nambaran'izana lahy ny senatera Flavio Bolsonaro noho ity tsy fahasalamana ity moa dia tsy afaka nanatrika ny lanonana no karakaraina antoko republikanina iray amin'ireo antoko manohana azy izay notanterahana Omaly ariva Jair Bolsonaro tonga nanome voninahitra izany lanonana izany kosa nefa ny vadiny Michel Bolsonaro ary nandritra io fotoana io no nilazany fa tsy misy ahina ny toe-pahasalamana ity filohampirenena brésiliana ity raha tsy ahivina ny zava-nisy efa niatrika fandidiana inefatra teo amin'ny kibony avokatra ity herisetra nahazo azy ity Jair Bolsonaro zava-nisy izay tena nanimba ny fitondrany araka ny voalaza efa niditra hôpitaly noho ny taketra nateraka io tsindronantsy niatra tamin'io ihany koa moa ny tena ny volana jolay 2024 sy tamin'ny volana janoary tamin'ity taona ity ary izao niditra eny amin'ny hôpitaly miaramila any Brasilia izao indray enim-bolana eo moa sisa no fepitaona hitondrany Jair Bolsonaro ny vahoaka brésiliana ary atrika fampelezakevitra amin'ny fividianana filohampirenena indray izy ireo manomboka amin'ny 19 Aogositra ho avy izao
dia ny vaovany maresaka iraisy tamin'ny pirenena iny ary no manakatona ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'nyity androany ity ankasitrahako hatrany ianao manaraka izany hatramin'ny farany hoaranao rehefa avy eo taky ny mahazatra ny fandaharana global news aorian'izay kosa no anarahana ny famerenana ny fandaharana ahoana marina ho any androany dia hoarantsika rehefa tapitra ny fampahalalam-baovao ny oronany sary fanadiadiana makasika indrindra ny 20 martsa ny taona 1770 mitondra ny lohateny hoe fahavalo ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray veloma ary tompoko